ny haolo manatompon-dia ny tanonenana misy mpitondra ary Madagasikara dia manana ny filohany koa manaingam-panajana-nao Andriamatoa filohan'ny Repoblika hitondra fitenenana etoana raisitsika mitehaka amin'ny rivotrevitra izy tompo. Ry Malagasy namana manerana nosy tompolasy tompom-bavy ianao rehetra manatrika etony. Ny fampidinika nandritra ny moandro teto ianao rehetra momba ireo anosy Malagasy. Dinika nandraisana ny hevitry ny rehetra mahakasika ny fizakatsika zoatsika amin'ireo nosy manodidina ny Madagasikara. Fitenitsika tokoa ny hoe Madagasikara nosy malalatsika. Kanefa rehefa miresaka nosy isika dia eo an-tsaintsika dia eo nosy madinika afaka indrindra toa nosy be sy Sainte-Marie. Fa toa adinitsika ny nosy glorieuse, ny nosy Juan de Nova, ny nosy Bassas da India ary ny nosy Europa. Mikasika ireo nosy ireo indrindra noa mampisy adihevitra lehibe hatrizay. Mazava nefa mitsipika ny fanarahana izao tontolo izao mikasika ny fariky ny firenena tsirairay sy ny famaritana ny tany manodidina azy izay zakaina teo amin'ny faran'ny fanjanan-tany. Izany fitsipika iraisam-pirenena izany dia mametraka ny antsoina hoe zone économique exclusive na ny ZEE izay manome zofeny ho an'ny firenena iray manana sistany misy faridranomasina izaka ho azy ny zo ny tany sy ny nosy hatramin'ny 200 maître na 700 kilometatra miala amin'ny sistany izay misy azy. Amin'io izany dia mazava be toy ny masoandro be lohatony satria ny nosy izay nomena anarana sy natsoina hoe Juan de Nova dia miala 500 kilometatra fotsiny amin'ny tomboan'ano any amin'ny faritra Boeny. Izy io no nosy akaiky indrindra any Madagasikara. Ny nosy glorieuse dia 200 kilometatra monja miala amin'ny Cap d'Ambre any avaratry nosy. Ny nosy Europa dia 300 kilometatra any andrefan'ny Madagasikara. Amin'ny Bassas da India dia 20 sy 300 kilometatra miala amin'ny Bombay. Izany no nahatonga ny fikambanana iraisam-pirenena namoaka ny fanapa-kevitra tamin'ny taona 7/7/2000 mikasika ireo nosy ireo fa tokony hosoana ny dinika fanampiarahana amin'izany. Efa dia misaotra manokana any amiral
filoham-pirenena Didier Ratsina satria tamin'ezaka nataony noa natonga anio fanapa-kevitra eo. Alohany andraisana fanapa-kevitra rehetra dia nampianso amin'ny filo Didier Ratsina tamin'ny tena dia mifampiresaka izay miany hoe ianao le président nanao ny ezaka fa inona ny antsika tsy natateraka an'ity famerenana misy ity ho an'ny malagasy. Ny antony ilazaiko aminareo an'izany dia ilazaiko aminareo amin'ity zavatra ity dia izao: mba tsy hiverenana intsony ny fampisarasarana, ny fampidina amin'ny samy malagasy. Dia niteny ana ny filo Didier Ratsina ka hoe niady reka nanao ny dingana fa ny firenena hafa tany ivelany indray toy ny Cuba, toy ny Libye sy ny maro samihafa no vonona namampian'ny malagasy. Fa isika samy malagasy dia nifaningana, fampitsikena sy ny fanampy efa mbola tiarina dia izao mbola tsy tafaverina izao ny nosy malagasy. Ny antony tenenako an'izany dia izao: ny fampizarazarana antsika, ny teny izay nampiasaina hoe diviser pour mieux régner no mbola mahatonga amin'ny firenentsika ohatr'izao amin'izao anova ny tantara izy. Izao tsika dia fahita sarotra sary, soratra sary izany endrika fampisarazarana an'ny malagasy. Zay misy ao aminareo rehetra malagasy mpitandrazana. So manokana fivelasira ndao efa nampy ndao efa mimetana fa rehefa amin'izay fo raisantsika laza aminareo fa tsy maintsy tratra ny tanjona ary tsy maintsy tafita ny Madagasikara. Noho izany antony maro samihafa zany dia nandritra ny taona maro dia niantona teo ny rara ary toa nangina nandefitra nanam-paniverina mihitsy aza isika malagasy. Ho ankehitriny dia mijoro isika, mijoro ny malagasy iaro ny fandehanany nosy lasantsika satria nataony Zanahary ho nosy ray Madagasikara tsy misaraka amin'ireo nosy manodidina azy. Lova amin'ny razantsika ireo ka ho vainjafy ary mbola hevitra napetraka indrindra tamin'ity jinika ity dia ny hoe nosy malagasy arem-pirenena sy lova ho an'ny taranaka. Ary ny tantara tsy fanadiny ka tsara ny nampatsiahy fa ireo nosy malagasy manodidina ireo izay nomena ny anarana hoe izepasy dia efa mitondra ny anarana malagasy avokoa fa io. Ary ireo tanàna lehibe azy dia novaina avokoa ny anarana takeo ariny. Efa ny anarana ny vomparitany rehetra eto Madagasikara dia novana avokoa. Tsy teny fotsiny ohatrany hoe amin'ny tanàna arivo, tanàna ny Arivolany dia novana ny hoe tanàna arivo. Ny mahajanga, mahatsara, mahajanga dia novana hoe Majanga. Ny Toamasina, Toamasina novana hoe Tamatave. Amin'ny firanana dia novana hoe Diego Suarez. Ny Tolaniaro dia novana hoe Fort-Dauphin. Ary ny malagasy azy dia novana hoe malgasy. Zay ny mahatonga anazy fa manao kabary ankehitriny dia miteny foana hoe malagasy.
na zany zany tsy manala ny mamalagasy olo tany ireo izy zany na atao io izy ze parsa dia nosy malagasy ireo amintsika noho izany dia tokony ametraka mizoatsika isika manomboka izao ka noho izany ny malagasy namana tompolasy tompovavy hotakitsika ny anatanterahana ny fiverena ny zoatsika amin'ireo nosy ireo kanefa mila mametraka laminasy sia paikady mampipaika isika mba hatongavana amin'izany tanjona izany ao mantsy ny sasany dia milaza hoe andao any efa tafika any volerefa mbola veriko hoe mba hatovy sérieux mba hatovy efa matorana tafika orana tafika minina raha afaka natao zany mino fa efa elabe nataotsika fa mato efa-potoana ty arinitsika mbola tsy mametraka amin'izay dia misy ny antoko mahasamy ny teniko amintsika fotsiny dia zao na ovana ny anana na isorony iny na isorona amintsika ny fitiava-tanindrazana tsy ho afaka amintsika ary ny fijorontsika tsy amadiatsika mihitsy ny firenena malagasy malikisy nareo malikisy nareo amin'ny olona tsy mitana fa rehefa miray firasantsika tsy mahitaka ny tanjona zay hoe araky ny fitenenana dia ny hoe na dia tsy hitsakevakeva kosa ary isika na dia tsy hanao asiko mahery azy isika dia misampiara sy hosarotiny amin'ny fiandrianam-pirenenantsika isika satria ny rano tsy hoety mandefitra hoy andrianam-pimerina izay hosarompiara amin'ny tanitsika isika hosarompiara amin'ny nositsika isika hosarompiara amin'ny tanimbazatsika isika hoa edia tolorako ny fankasitrahana feno ianareo rehetra ianadimitra teto ny fanakano hevitra na fofotoana sy nalavitany ny karaka ny fomba rehetra hirosotsika sy ahoiazatsika mianaka amin'izany tanjona tsitsika hopetraka izany tsy aditiko izao samyvery fa aditsika malagasy iray manontolo izany tsy fanapakevitra irery ary ny fanapakevitra rehetra ho raisina dia iaraha-mijinika izany hoe zavatra rehetrarehetra ho ataotsika manombokety eto amin'ny firenena fa indrindra mikasika tia nosy malagasy ity dia ho apetratsika le teny hoe teny irana teny irana ho apetratsika ary iaraka iaraha manapaka satria ho any tananaka faramandiny sy ho avy ny tanindrazana imbonana no tanjitsika koa tsy mihevitra rery na hevitotokana no entina satria tsy nosy n'olona iray ireo fa nosy ny malagasy iray manontolo isika malagasy rehetra mahatsara fataranaka malagasy isika malagasy rehetra mahatsara fa tena ty tanindrazana ndao sika iray iny ndao sika ifanometanana ary ndao sika ifaraitanana afahatsika mampamifantitra hatramin'ny niverena ny faleovan-tena manko dia mbola tsy nisy ny fiaraha-miny entany malagasy niary dinika toy izao momba ny fiverena ny fandriaram-pirenena amin'ireo nosy manodidina ireo tompolasy tompovavy eo amin'ny fiarovana ny tanitsika dia tsy azotsika vera anjaka ny fisaraham-bazana ny fisarazarana tsy ataotsika
ary tsy azontsika adinono fa nandritra ireo tolona nataon'ireo ray aman-drenitsika sy ireo zokontsika teo aloha dia niray hinan-trano izy ireo taony mihinanana tamin'ny andro ny sady avara indrindra tamin'ny tolona tamin'ny 17 sy 500 ankehitriny dia anjarantsika ihany koa ny miray fosy ny miray saina iaro ireo nosy malagasy manodidina ireo fa izay tambatra tokoa ny vato fa izay misaraka fasika ka mba ho vato isika mba iray isika mba ahafahantsika mananatena fanjany tamin'nymaro tsy ho sarasara ny fironana politika isika na ny foko sy ny fiaviana na ny finoana fa ho ray tsy mivaky izany familikoa izany noa ataoko samia mifikitra amin'ny finoana isika samia manaraka ny fokony aviana samia tsy manindry manohana ny fironana politika manisy lahatra azy fa andao kosa iray iny toa olona iray isika menakavy iaraka iaro ny fiandriana-pirenena amin'ireo nosy malagasy mandrina eto dia tsy misy loko hafa ho teneny tsy misy loko hafa ho ampiasaina fa ny lokony malagasy no vetesitsika dia ny maitso ny fotsy ny mena ny sainam-pirenena izay no vetesitsika izay no ampahatsika koa andao ifanometana na sika malagasy avako andao ifanometana na malagasy avako ekenareo ve zany satsika asoperaka mampiaka itanterahantsika miafatra miny zorontsika mpitolona tamin'ny taona 1790 tamin'ilay hira noforonony zareo tany amin'ny sisitanytany hoe mitsangana ny tanoa mitsangana fahazamanana iary izao ny andro sady olona minjoro saria olega koa na tanoa na zoka na lehilahy na vehivavy na aviaizy ianao na aviaizy ianao dia samy mandray ny andraikitra tandify azy fa didy lehibe manolona ny tantara no atreatsika ankehitriny ny arena apetratsika olova ny taranaka no avaovatsika ankehitriny mba ho afaka ireare koa ireo taranatsika ny arina fa nahay ny olona ary sanjoro isika ray aman-dreny ankehitriny tsy nanaiky no zarazaray fa nampiraisy ny ampo pirenena sy mitiava-tanindrazana ry malagasy namaka fantatro fa mainka izy kanefa tsarovy fa araky ny voalaza dia ny hoe namangitahita toninina aza ny rano mangotraka sy mba sotro ary ankehitriny dia iara-malala fa mbola tsy tanteraka ary tsy mbola mitanterana ny fanapa-kevitry ny firenena mikambana tamin'ny taona 1990 izany hoe efa taona ty ariny da indrenitsika menakavy endrindray petsy vaovao izy misokatra ho an'ny firenena za mahazana ary eto ampizoto vavolombe hoentany hoendaniko fa raha tsy azotsika izao dia adromifatro azotsika tsika kosa nefa tsy namany resy tsika tsy namany mihevitra noho izany tsy maintsy mandresy ary andresy malagasy mitsiko lazaina dia zao tsy moramora ny famerenana ivanosiko tsy mora ny dingana amerenana izany tsy mora ny lalana hodiavana atongavana amin'izany tanjona tendreny izany satria
raha mora tokoa le zany dia efa tamin'ny taona 80 sy 1900 no velona misy fotoana na varavakely ny varavaratsy tamin'ny taona 1970 sy 1900 natao hina-kely an'izay efa tafavela fa fantatsika ny olana maro sy ny tetikady tokony mapetraka amin'izay fa ny voalohany efa tsika mandresy dia ny firasakina mba tsy hobaty tsika malagasy zay ny zava-dehibe ao tsika mba tsy oran'ny malagasy sasasasany izay tamin'ny nanambony Bariany na Père Pedro ny tenany dia nilaza hoe tsy aloha ve omenany 4000 vola zay omenany Bariany tao sasany no nanao fanamby no hoe za dia manao tamin'ny matitra voalohany manao fanamby fa tsy mampiditra baolina ny malagasy hoe aho aiza zany ahoana zany zany hoe isika malagasy ihany tsy manohana ny mamalagasy atsika isika malagasy samy malagasy ihany no manohatra ny ekipatsika isika malagasy ihany no manohatra ny mpitondratsika tsy atongavana ny amin'ny tanjona veresy tsy nisy manampy ny fodidianatsika ka tamin'izany mangataka mba ampioa ary misaotra ny fodidianatsika ka tondroka zay teneny hoe ajanony ihany ny hevitra tsy mitovy amin'ny resaka politika fandao heroso ho any taranaka fahamanana rehefa azosika io dia horeharehany taranaka ny ariana isika rehetra zao mba samy mametraka ny fotombo-kasehany daholo hoe mandray an'izany tamin'izany fiadivana sy ny famerenana ny zo any malagasy mikasika amin'izao nosy ka nohizany dia ometsika ireo manam-pahaizana sy ireo diplomaty ny anjara-toerany eo amin'dinika avinenta zay mbola ao atreny voaraiko ary ho atao tongodalana ny fikevitra ny songalana sy narosonareo tamin'ity tetikasa zay natao tetovity eto dia misaotra anareo rehetra zay anatay anjara tamin'izany misaotra ihany koa anareo enina amin'ny rahala mianaka mikando misaotra tena ny malagasy ary ny fampidiniana mikasika ireo nosy malagasy ireo ny komity izay tarihany andriamatoa prime ministre koa ometsika malagasy azy ireo ny fanomanana sy ny firaisapo mba hiatrika an'izany adilafo atreny am'izay androany 1 Desambra 7 sy 4 no nametrahana ny daty anolorana zao fikevitra mikasika ny nosy malagasy tsy kisendratendra ny daty ny nandro androany satria natsingerina amin'ny andro androany ty tokoa mantsy ny nametrahana ny fijoroany repoblika faefatra ary ny teny filamatra napetratsika tamin'izany dia ny hoe teny filamatra ny repoblika zay misy napetratsika ankehitriny dia ny hoe fitiavana tandrazana fandrosoana mavesa-danjo ary tena ny anisan'ny nametraka satria ny fitiava-tandrazana no mitondra makany ny fandrosoana raha tsy misy ny fitiava-tandrazana tsy afaka androso sika ka ho tanterahantsika eto amin'ny farana izay fitiavana tandrazana fandrosoana tompo-klasy tompo-vavy malagasy aho malagasy ianao malagasy sika rehetra koa andao iary ny tena ho an'ny tandrazatsika tsy andraraka ny anoy isika ny malagasy koa andao ifanampy andao ampitsika ireo sofitenatsika
ary andao ariantsika hofeny ny fiangenam-pirenena ho an'ity Madagasikara malalantsika ity. Mitsangana malagasy, mitsangana tanoa, mitsangana fahazamanana ihany, ho maty zay amin'ny fitsanganantsika zay dia manasa antsika rehetra hiary hitsangana ary hiary herina ny hira izay nataon'ireo ray aman-drenitsika tolona tamin'izany. Sola tompokilay magatsika zao.